Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Vonazo aniroany fiara matanjaka irony na 4x4 ngiarabe madiakona ka niantso aninga pastera akany an-trano mba hiara-paly aminy. Dia tonga pastera tao amin'ny salon na efitrano fandraisam-bahiny no natao ny fiara mihinana ny sakafo. Dia lasa nidresaka mitantara ny mpifaliana sy ampalianana ny fomba nahazahoana n'ilay automobilina tsara tarehy ngiarabema. Ampiasainao ve zao io fiaranao io rabema sa apetraka fotsiny? Hoe pastera, fantaniana hafahafa koa zany anao zany pastera? Hoe rabema sady nitsika izy. Vidina atao inona fotsiny moa io raha tsy ampiasainy? Atao haingo tanàna ka. Ho ihany pastera, tsy maintsy ampiasaina io ko hoe rabema. Raha vao tsy metsika io dia mora simba. Ka isaky ninona zany ianao no mampiasa azy? Isan'andro e. Isaky ny voaka hiasa sy hody aty an-trano dia ampiasaiko an-trano io. Zay fotsiny ve? Hoe pastera, mila ampiasaina mafy izy io fa tsy ampy zay. Farafakeriny aloha zay isan'andro efa indraindray izy tsy maintsy hiasa mafimafy ihany rehefa misy fivezivezena atao eto andrenivohitra. Amin'ny fotoana sasany koa tsy maintsy ampanaovina lalana lavitra e. Ary ampiasainao ve io baibolinao io rabema sa apetraka ao io fotsiny? Hoy pastera sady mitondrona baiboly tery ambony latabatra tery. Tsy namaly rabema ka hotoizany hoe raha mba ohatra ny fampiasanao io fiaranao io no fampiasanao baibolinao dia tena tsara. Hoy pastera, mba impiry tokoa moa sika no manokatra io baibolintsika io. Ny fahazarantsika indraindray dia rehefa tojo olana goavany eo amin'ny fiainana fomba mahatsiaro azy io. Ny fahatsarovy fa azo vakina io baiboly io amin'ny trangam-piainana rehetra izay miseho amin'ny fiainana andavanandro. Na faly ianao, na ory, na mitomany, na matahotra, na kivy, sy ny sisa. Aza mitady vahaolana hafa aloha fa sokafy ny baiboly. Vakio dia mivavaha fa misy hery sy fahazavana manampy anao ao. Mba fantatrao moa, mba tadidinao ihany koa fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra alohalela. Ka manindrina hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny toniny sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Hebreo 4:2-10. Ny baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao ampofazamalaina fartomotrany andro izao. Soany tenin'Andriamanitra tena mahay mamantatra ny ao anaty eritreritra. Velona sy mahery ihany koa ka manendrona anaty fo sy manetsiny fiainana. Fa tamin'ny alalany no naharen'izao rehetra izao. Andriamanitra velona ilay baharana vakizo raisina ary hoterezina mpomadio voasoratra zanany izay nandray azy. Tafika sinjato. Soany tenin'Andriamanitra mianjanje hoe
masony nyafarany fiainana velona sy mahery hianekioka manendrona agnaty fo sy manitsiny fiainana fa tamin'ny alalany no nahareny zao rehetra izao andriamanitra velona ilay baharana vakizo raisina aroterezina pomaty voasoratro zanany izay nandray azy fa tamin'ny alalany no nahareny zao rehetra izao andriamanitra velona ilay baharana vakizo raisina aroterezina pomaty voasoratro zanany izay nandray azy fa voasoratro zanany izay nandray azy. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Arabaina daholo ny mpiaino rehetra izay manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Tombontsoa lehibe ho an'ny famokarana taonao ny zezika komposta izay vita 7 andro monja. Ny fikarakarana izany indrindra no resantsika ary amin'ity anio ity koa dia manasanao ankafy ny fandaharana. hitako raha zany tantara no soratany Zoanitra andrenesana ho an'ny fanja Rila ary Naritiana. Orzoria mba ingakaingany ianao mitetika an'ireto mololo reto fa efa ho avy eo any zenga arabary ka tsy masinina ni akory ny tanakory dede indray ianao sy ny mahay maika dia avy eo tsy anjary ny zezika komposta ary mba efa voaomana avokoa ve zao ireo zavatra ilaina sa ilozana mitehiko manaramaso zay ataoko eto le raha matoty ny mololonao sisa no andrasana lehilahy tsy mitamatamo raha dedery zory io olona very izy mivady a tena mahafinatra zao mendamembavy zao ka zany tena tompo marika amin'ity fa raha zoro mba nindramiko kely fotsiny ry indray raha dedaka mety very ngiarabary zao ny tetehako azy zao mihitsy ny tena izy ry zory a de aiza ireo fangaro hafa fa tonga de anomboka avetranytsika dray efa reroa amin'ny tany malalaky reroa daholy mety tsara ngamby eto tena mety a de eo ambony toerana voalalotra simenitra na ihany koa eo ambony lafika mololo no anaovana azy fa misy atony manokana no toerana tsy mifoka rano zany no ilainy raha azoko tsara ry ngiarabary eo zay mihitsy afankaro daholy ary ry dedeny zezikomborogony ireo zava-maitso moralora igony ary reto mololo voavy ny tetehany zao reto de miampy ny apombo mahery atsasaky ny gony de torak'izay koa ny apombo voadoro atsasaky ny gony aidra zao tsara reo ka de ray gony any ko moky mololo ty mba omeo akely io lapelio ry zory alay falapeleo akaikinao very dede de za tia lavitra ty no akazy zory de aiza moa le lalivay sy ranompary ary tsy efa ty am'so ty le rano 10 litatra
reo kosa mba eo akaikinao fa alovo rosory a rangaty leetsy mampomea mihitsy nareo mivady reto ka avy fa toroko anareo fikarakarana azy andao dedea zany lohampianakaviana de aleo zany tena iosona fa eto ianao mba irakiraka ry sorbea iny amin'ny tavoangy plastika ohatrany ranom-boankazo iny le activateur analalivay de rano siramamy no nataony fa tsy mahita ranopary zay ry ngiarabary samy mety re zany de jereo tsara azy makalalo vai ray kopitsika na 100 mililitatra de ity rano siramamy tia ray kopy ihany ko na 100 mililitatra zay mihitsy de afangaro miandry kely 2 minitra sika andrasana 2 minitra zany aloha 2 minitra zany rehefa voafangaro reo zay tapitra zay ny 2 minitra atapitsika ao am'izay le rano 10 litatra afangaro zany ny lalivay sy ny rano siramamy samy 100 mililitatra avela 2 minitra zay vo atapoka ny rano 10 litatra zay indrindra de aiza le apombo malemy ary ty alefaso aty ry zory andao ary le manamity rano siramamy sy lalivay mifangaro ty aloha ny apombo malemy zao de afangaro am'reto akory rehefa voafangaro rehetrareto ihany ko reto le nataotsika rehetra teo zany zay aveliko indray sady afangaro tsara amin'ny akora rehetra ny apombo malemy efa nilemana tamin'le rano siramamy sy le lalivay nifangaro teo le nafangaro tery aloha teo zory eno ay le ray Ethiopia zay de atapoka tsy kelikely am'ireo fangaro rehetrareo ihany koa ny rano ambony tamin'ny 10 litatra oringarabary fa maninona mony tsy tonga de nararaka tao daholo le rano 10 litatra ny ampen'le lalivay fa maninona no alefa tsy kelikely tsara ny fanontaniany zory misy amandona kendrena ry zareo rehefa manao komposta 7 andro tsy avela ho be rano be ny zezika fa zao raha ampitserina ny filatanana ny fangaro ka hita fa mivaingana fa tsy miparitaka voatambatra tsara sady tsy mitera-drano nefa mando de zay ny amandona tena ilaiko azoko andrasony afangaroko tsara reto de anao fanandramana potserina ny filatanana zany le fangaro dedea zao very ngiarabary ao mbola miparitaka ry dedea mbola mila ampiana rano kely ihany zany io mba hitambarany keno etre ataovy tsy kelikely rangaty iso lasa be rano ndray io ka tsy mety manginy anao fa zany manao azy aloha zao miara-mianatra mariny zany teniny zory zany ry dedea hitanao zany afangaro avokoa ny zezi-pahitra na ny zezikombo zany ny zava-maintso ary ny akora de maka ilay lalivay na antsoina ihany koa hoe activateur 100 mililitatra no fatrany de ampiana ranopary na ihany koa ranon-tsiramamy 100 mililitatra avela kely 2 minitra eo izy ireo rehefa mifangaro de aveo tapohana rano 10 litatra alaina amin'izay ilay apombo malemy de lemana amin'io rano izay mifangaro io de aveo afangaro amin'ireo akora efa voafangaro zany hoe le zezi-pahitra zezi-maintso sy ny akora maina rehetra de ampiasaina ny ambin-drano andemana ny fangaro rehetra atao izay ahazona ny amandona 700 zany hoe raha potserina zany ilay zezika potserina amin'ny tanana de mitambatra izy sady tsy mitera-drano de ara-dalàna zay ilay amandona fa raha toa kosa ka miparitaka na ihany koa mitera-drano
dia tsy mbola mety izay ny amandona. Alamina tsara izy rehefa vita ny fahatrarana ilay amandona dia apetraka amin'ny faritra tsy mifoka rano eo ambonin'ny lalitra simenitra izany na eo ambonin'ny lolo dia saronana goelaka dia manaova fampiarana ary zohanitra no nanomana sy nanolotra izany fandaharan'izany anao ry lahy kozany teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko. Tarque, diadème du ciel. Tsy misy mitsy toana Jehovah fa malala ny ato am-poky anao sy mahafantatra ny amiko sofateliana anitoka nazo antoka sianteherana ametrana ny fo efa fantatra fanofoiany kamalemy ity zanaka sy ampihery ka moralavo nefa fantatra ny faniriko samirary ny osambatra tsy ovany fa miaraka aminandori. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Tsy misy mitsy toana ry Jehovah raikio fa na misy sembandraona ny fiaina na diavina tsy manariana na ikipy tsy tazana fa misy diana sy manoro lalana efa fantatra fanofoiany kamalemy ity zanaka tsy ampihery ka moralavo nefa fantatra ny faniriko samirary ny osambatra tsy ovary fa miaraka aminandori. Ilay feony fanantenana. Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62.
AWR manolotra ho anao feo ny fonantena ry mpiano malala ifaliana ho antenanay pastora Razavina Tovina Arson Gilbert ny miara midera sy miara makalaza ary miara misaotra an'Andriamanitra vokatry ny fo manontolo ny fifaliana sy ny firavoravoana miaraka amintsika tsirairay avy. Zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa ny fantaniana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 7:17 dia milaza mazava hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ny fahamarinana dia ambaran'Andriamanitra amintsika amin'ny fomba maro samihafa. Miteny amintsika izy amin'ny alalan'ny feo fieritreretana. Ireo razam-bentsika faizay dia ny fandray manokana tamin'Andriamanitra, ary Andriamanitra mifandray manokana amin'izy ireo amin'ny alalan'ny ati-doha ao amin'ny feo fieritreretana. Miteny amintsika koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavaboary. Ny lanitra mitorony voninahitran'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asany tanany. Mandihana makany mivitsika nareo ry malaina ho Jesosy. Ary hoy Jesosy manao hoe jereo ny voninkazo maniry eny an-tsaha. Ireo zavaboary ireo indrindra fa ny vatantenantsika dia manambara amintsika ny amin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Ireo kintana marobe, ireo atao mabitika indrindra dia samy manambara ny amin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Miteny amintsika koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny toe-javatra maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ahoana hoy izy? Raha ny teny izy amin'ny Romanina 9:20 ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika dia fomba ampiasan'Andriamanitra ampitana afatra amintsika. Afatra fananarana, afatra fantsiana, afatra fanamboarana, afatra fampitomboana ny finoantsika, ary afatra fampieritreretana antsika lalina fa zao fiainana izao dia mandalo sy miserana ihany. Mampieritreritra dia mampieritreritra mihitsy ny tenin'ireo apôstôly raha miresaka ny amin'ny fahoriana izy. Amin'ny alalan'ireny fahoriana ireny dia misy fanamboarana tian'Andriamanitra atao amintsika mba ho volamena voadio tamin'ny afo isika, ny finoantsika, ny fitiavantsika. Jereo tsara ny zavatra nitranga tamin'ny Joba. I Joba izay hitantsika ao amin'ny Joba 1 lehilahy marina mahitsy, ny fadiny ratsy, matahotra an'Andriamanitra. Kanefa namboarin'Andriamanitra
ny fifandraisany Joba aminy mba ho fifandraisana tena vokatry ny fitiavana tsy azo ovana, tsy lefina inona na inona. Ka na dia nandalo tamin'ny fahoriana faran'izay mahery vaika indrindra aza i Joba, tao anatin'ny ray andro monja foana ny fananana rehetra, maty ny zanaka rehetra, feno aretina hatrany atapondokatra ny apalady vairatsy izy, ary indro fa ny vadiny aza dia niteny taminy hoe mialamy zany Andriamanitra ho zany ianao, mialamy marina ianao ka aoka ianao ho faty. Kanefa izany toe-javatra sarotra, izany fahoriana izany dia nampiasain'Andriamanitra indrindra hanamafisana orona ny finoany Joba azy. Ka miteny amintsika amin'ny alalany toe-javatra maro samihafa Andriamanitra, na fifaliana io na fahoriana indrindra mifampahereto isika raha sendra mandalo zavatsarotra. Zavatsarotra amin'ny fiainam-panambadiana, zavatsarotra amin'ny fitaizana, zavatsarotra amin'ny ara-asa, fifandraisana amin'ny mpampiasa, fifandraisana amin'ny mpiasa, zavatsarotra eo amin'ny ara-bola, mety azo ny trosa maro samihafa, hitambesarana trosa maro samihafa no tsy fananam-bola sy ny sisa. Tsarovy fa manakambara amintsika ary manana famolavolana lehibe atao amintsika Andriamanitra eo natrendreny toe-javatra ireny. Miteny amintsika indrindra amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra, amin'ny alalan'ny soratra masina. Izany teniny izany dia manambara ny fahamarinana tsy azo edikevitra, araka nefa naveriko teo ihany. Vavaky mpisorona be nataon'i Jesosy amin'ny Jona 7:7 manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ary izay indrindra ry mpiany malala no famporisitsika eto mba hianaratsika ny tenin'Andriamanitra, hamakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jona 5:7, Jona 5:7, dinionnareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay. Izy amintsika moa tsy maniry hanana fiainana mandrakizay na dia ireny namono tena ireny aza, dia mieritreritra izy fa amin'ny alalan'ny famonono tena no mety ahitany zany hoe fiainana mandrakizay zany, fadisokevitra goavana dia goavana. Ny olona rehetra dia samy maniry hanana fiainana mandrakizay, dia samy manana ny fomba rehetra hikatsahany fiainana mandrakizay. Dia raina ny tompo ny amin'ny baiboly soratra masina manoro antsika ny fomba tena azo antoka indrindra, ary ny fomba mahomby indrindra, ary ny fomba tena marina indrindra. Dinionareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy ananareo fiainana mandrakizay. Miteny amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina Andriamanitra, ary izany no ananantsika fiainana mandrakizay. Ny fiainana eto amin'izao tontolo izao dia voalaza ny soratra masina fa 70 taona raha tany mateza 80 taona ihany ry ava-malala. Rehefa nanomboka ninakena ny olona taoriana ny safitranona, nanomboka tamin'ny safitrano, dia ny aniena ihany ny androm-piainana. Ary zay natonga ny Mosesy hiteny eo amin'ny Salamy 7 manao hoe 70 taona, ary raha tany mateza 80 taona ny andro iainanay, ka mampianaranay anisa ny andronay. Ilay saretsaina ry Adama 700 taona, siekla 10, ry Metusela no lava andro iainana indrindra 700 taona, mbola zavamaniry no aniny tamin'izany. Fa rehefa nanomboka ninakena ny zanak'olombelona dia indrisy fa 70 taona 80 taona. Na dia ireo izay milaza azy ho manam-pahaizana indrindra aza, ary mikolokolo fatratra mihitsy ny amin'ny fahasalamana, amin'ny alalan'ny fitandremana fatratra ny sakafo hohanina, fitandremana fatratra ny zavatra kirakiraina, atao daholo izao fontanana sy fontongotra rehetra izao 70 taona, raha tany mateza 80 taona, vitsy dia vitsy angamba ny matratra 70 taona ry mpiainy malala. Na ireo izay farany izay matanjaka indrindra aza. Kanefa eto dia marina loatra ny teny malagasy manao hoe ny tanora vato mandondona, ny antitra azo amorotevana. Ny fahafatesana anie dia tsy mifidy na iza na izy, ny fahafatesana tsy manavaka na iza na iza, aza tratrany ihany. Noho izany, ny tena fiainana mandrakizay, ny tena mitondra antsika eo amin'ny lalana maka amin'ny fiainana mandrakizay dia ny tenin'Andriamanitra. Ary miteny amintsika amin'ny lalana ny tenin'Andriamanitra izy ko aoka isika ahita fifaliana firavoravona tahaka ny Jeremia mpaminany eo amin'ny Jeremia 5:10-20. Ho Jeremia amin'ny Jeremia 5:10-20, hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao no fifaliako sy firavoravony foko. Inona zao no mba fifalianao? Inona zao no firavoravonao?
ina zao ny tena mba mahafinaritra anao aoka iova isika manomboka izao ka ny tenin'andriamanitra izay hitatsika ny tenin'andriamanitra izay vakitsika ny tenin'andriamanitra izay hoanitsika ary ho tokony ho raisitsika ho sahala misakafo faran'izay matsiro ny fifalitsika sy firavoravoantsika ny rariko dia andre ny tenin'andriamanitra mpifaliana isika hamaka ny tenin'andriamanitra mpasotoana isika ary ahita indrindraindrindra izany lalana maka amin'ny fiainana mandrakizay izany satria vonina iainy ny feon'andriamanitra izay miteny amintsika amin'ny alalany teny ivavaka isika tompoandriamanitra ay mamorona sy bary izao rehetra izao namorona nay zanak'olombelona tahaka ny endrika ao araka ny tarehinao misaotra anao zahay satria na dia indro aza fa votom-pahotana ity planeta tany misy anay ity ary indro mandrakotra anay zany fahotana izany dia tsy mitsahatra mifandray aminay ianao amin'ny alalan'ny feonfehetreretana amin'ny alalan'ny toejavatra maro samy mitranga amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ny zavaboary ary indrindrindra amin'ny alalan'ny teninao ko ampio zahay ahalala ny feonao amin'ny alalan'ny fandinina ny teninao miozotom-po fifalena firavoravona izay amin'ny fianarana zany teninao zany ampio izay iteo salamy jeremia mpaminany manao hoe hetako ny teninao ka nohaniko ary ny teninao ny fifaliko sy firavoravony foko fefanatsona tamin'ny naranao ajova taopony maro enganie ka ho fantatray ny lalana mizotra amin'ny fiainana mandrakizay ny fiainanay eto amin'ity tany ity 70 taona 20 taona raha tany mateza satria indro ny vokatry ny fahotana mitambesatra aminay tsiraray avy maniry fatratra indrindra ny mba hanana ny fiainana mandrakizay ianao izahay ka natolonao anay ny lalana fa dinionareo ny soratra masina kaoko izay andinika ny teninao andinika ny soratra masina ary ho fifaliana sy firavoravona ho anay zany aminaran'i Jesosy amen. feon'ny zanaka sisa ambody vonikely jetenina voalazany baiboly tenomena ho fanitsinana ary ady tinareno mitory jetenire ho aninamana irawina Sena, Jesu, Ahapitre, Jana Ewamina, Ayanasa, Vizayaneana, Jesu, Ahututu, Sizatudiana. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com misaotra tompoko jeteny fitrasany izay nomena de mampahe zanay ahitra sy anande lalany tsiraefa sy tany fe no asambarana irawina Sena, Jesu, Ahapitre, Jana Ewamina, Ayanasa, Vizayaneana, Jesu, Ahututu, Sizatudiana. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. mitohiatrany ny ferahanao amin'ny radio adventiste maneran-tany a iresaka mahakasika amin'ny fahasalamana indray sika araka izany fikira famantarana izany koa dia manasanao hanohiatrany ny fahalianana. aretina mielipatrana mahazo maro tokoa ny aretina diabeta. Ny famaritana tsotsotra ny lazan'ny dokotera azy teto moa dia hoe fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatana. Raha horesahana misimisy kokoa ny mahakasika izay dia izao. Ny ra no mitondra ny otrikaina rehetra ilain'ny sela tsirairay ao amin'ny vatan'ny olombelona mba hahafahan'ny vatana manatanteraka ny asany araka ny tokony izy. Zao anefa ny loharanon-kery hanovozan'ny sela ny hery ilainy dia ny karazana siramamy ilay antsoina hoe glucose. Na dia ilaina hanovozan'ny sela ny hery ilainy aza ny glucose kanefa be loatra dia mety hanimba ilay sela indray izany. Noho izany ny vatana dia manana fomba mahatalanjona ahafahany mandanjalanja ny tahan'ny siramamy ao amin'ny ra. Ary amin'ny alalan'ilay antsoina hoe insuline no anaovan'ny vatana izany. Ny insuline moa dia singa vokarin'ny sela ao anatin'ny sarakaty. Rehefa tratry ny aretina diabeta ary ny olona iray. Ny aretina diabeta moa dia tsara ny manamarika fa aretina mitarazoka izy ity. Dia izao, tsy voalanjalanja araka ny tokony ho izy ny tahan'ny siramamy entin'ny ra. Inona vokatra izay? Na ny vatan'ny olona iray tsy mamokatra insuline araka ny tokony ho izy intsony. Izay ilay antsoina hoe diabeta sokajy voalohany na type 1. Na ihany koa lasa manohitra ny asan'ny insuline ny vatana, izay midika hoe tsy voafehy araka ny tokony ho izy ny siramamy. Izay indray ilay atao hoe diabeta sokajy faharoa na type 2. No hazavain'ny dokotera Solofo George teto amin'ny fandaharana ihany koa fa misy karazana diabeta fahatelo dia izay mety forina ao amin'ny vehivavy mitondra voga. Izay faritana fa tsy voan'ny diabeta akory ilay vehivavy fony izy tsy be voga. Matetika izy ity dia mitranga ao aorian'ny fahatelo volany mahabe voga. Nambaran'ny dokotera fa mety ho afaka ho azy ity diabeta ao aorian'ny fiterahana. Kanefa tsara dia tsara ny manara-maso ny fahasalaman'ny vehivavy mitondra voga mandritra izany fotoana izany. Satria mety hitarika trangan-javatra manahirana ho an'ilay reny sy ny zaza ao an-kibony ilay aretina diabeta. Indrindra moa raha tafahoatra ny lanjan'ilay reny. Raha toa izany ka vondraka izy na ilay antsointsika hoe obèse. Zao mantsy. Sy mba ilay siramamy antsoina hoe glucose izay betsaka ao anatin'ny rahany reny ny fiasan'ny sela izay mbola marefo ao amin'ilay zaza ao an-kibony. Zany dia miteraka ny fahafatesan'ireo sela eo amin'ilay zaza ka mampitombo ny tsy fahatomombanana ao amin'io zaza ao ateraka io. Ka noho izany re aza tokinanga fa raha mitondra voga ny vehivavy dia tsara indrindra ny manara-maso ny toe-batana mba hahafahana mitsabo ara-potoana raha sanatrika mitranga ilay aretina diabeta. Matetika ny olona voan'ny diabeta dia mitombo izay tsy izy ny fivalanandranony.
makany amin'iny fivalanan-drano iny ny siramamy betsaka ao anatin'ny rà ka ny fitombon'ny fahaverezan-drano sy ny siramamy any amin'ny fivalanan-drano na ny amany zany dia mandrisika amin'ny fahatsapana etaeta ka mahatonga ny olona voan'ny diabeta izay fantatrisika tsara isotro rano be deaibe mba hanonerany ilay rano very tao aminy. Izay zany no antony mahatonga ny olona sady be fivalanan-drano no mery misotro rano raha toka voan'ny diabeta. Zava-mety mitranga ihany koa eo amin'ny olona voan'ny diabeta ny fienan'ny vatana miendanja. Vokatr'izay dia mety hisy fahasimbana maharitra eo amin'ny ozatatitra na ny naira eo amin'ilay olona. Tahaka izany koa ny lalan-drà izay mety hiteraka areti-po ilay antsoina hoe krizy kardiaka. Mety hitarika fahatapahany lalan-drà any amin'ny ati-doha ihany koa ary eo ny tsy fahafahan'ny voa manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy na ilay antsoina hoe insuffisance rénale. Indraindray koa dia hita fa saroto-pery ny olona voan'ny diabeta. Ny antony dia ny fahasimban'ireo lalan-drà izay natao tsy rambina tsy nirarahiana no mety hiteraka fery manonitra izay vokatry ny fahafatesan'ireo tambatsela izay miseho eny amin'ny ratsambatan'ny olona tratry ny diabeta. Izay ndresantsika teo izay no toe-javatra mety hitranga amin'ny olona voan'ny diabeta. Tsy natao ampitahorana izany averina ihany fa natao kosa mba hahafahanao mahafantatra ny toe-batanao ka hahatonga anao hitsabo ara-potoana fa tsy ho sanatria ho diso ariana loatra. Amaranana ny fiarahana ary dia mahafaly anay ny anolotra toro hevitra tsotra hanampy ianao amin'ny fitsaboan'ny ity aretina diabeta ity izay natolotra Ramatoa Rabe Manantsoa Olitiana Pampivelona sady mpanabe amina oniversite. Raha vao miandoha ny diabeta dia tsara ny mihinana ravina poara atao tambavy izany ka tahaka izao ny fanaovana azy. Ravina poara 20 isa ampangotrahana ao anaty rano 1 litatra. Ravina poara 20 isa ampangotrahana ao anaty rano 1 litatra. Dia iny no sotroina 2 vera maraina, 2 vera atoandro, 2 vera hariva mandritra ny 7 andro. Raha vao metomboka zany ny aretina diabeta. Dia ravina poara 20 ampangotrahana anaty rano 1 litatra no sotroina 2 vera maraina, 2 vera atoandro, 2 vera hariva mandritra ny 7 andro. Raha toa kosa ka efa ao aminao ilay diabeta efa elaela zany dia reto misy zavatra azonao atao. Maka odi-tsaramaso 2 fehitanana dia rano 1 litatra sy tapany. Ampangotrahana anatin'ny rano 1 litatra sy tapany ny odina tsaramaso voadio. Dia sotroina maraina, atoandro, hariva ny ranony. Iny rano 1 litatra sy tapany izany sotroina maraina, atoandro, hariva. Odina tsaramaso 2 fehitanana. Eo ihany koa ny haricot vert, poireau ary vodina tongolo maitso. Afaka mampiasa an'izay ihany koa ianao. Haricot vert, poireau ary vodina tongolo maitso. Ahoana indray ny fikarakarana azy ity? Andrahoana miaraka ary tsy asiana sira, atao rony zany. Dia sotroina mandritra ny 10 andro. Dia averina rehefa afaka 7 andro. Averina, andrahoana miaraka ny haricot vert, ny poireau, ny vodina tongolo maitso, atao rony. Dia sotroina mandritra ny 10 andro ary averina rehefa afaka 7 andro. Aveo dia afaka manao fitiliana ianao fa ho hitanao fa mampidina ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatana izay fomba faharoa izay.
afaka misafidy ny ravina pibasy ihany koa ianao. Ravina pibasy 7 ny diovina tsara, ampangotrahana anaty rano 2 litatra mandritry ny 5 minitra ny fampangotrahana azy ary avela ivadibadika tsara. Ravina pibasy 7 ampangotrahana anaty rano 2 litatra mandritry ny 5 minitra avela ivadibadika tsara. Rehefa vita izay dia sotroina 2 vera maraina, 2 vera atoandro, 2 vera hariva mandritra ny 3 andro. Sotroina 2 vera maraina, 2 vera atoandro, 2 vera hariva mandritra ny 3 andro. Ny poireau ihany koa dia mety atao mahaleo tena. Tetehina ny poireau vitsivitsy dia tetehina anaty rano 2 litatra ary atao rano fisotro iny ranona poireau iny. Tsy sarotra fa tena mora. Ny pastèque sy ny poara ihany koa dia tena voankazo anisan'ny mahasoa ny olona tratry ny aretina diabeta. Koa dia mamporisika anao hihinana pastèque na poara. Eo ihany koa ny haricot vert sy ny poireau azo atao miaraka koa izy ireo, tsy voatery isy vodina tongolo maitso izany, fa afaka miaraka ihany koa ny poireau sy ny haricot vert. Andrahoina miaraka ny poireau tahony 5 sy ny haricot vert 9 ao anaty rano 2 litatra. Andrahoina miaraka ny poireau tahony 5 sy ny haricot vert 9 ao anaty rano 2 litatra. Dia avela angotraka tsara. Dia ny ranony iny no atao rano fisotro mandritra ny tontolo andro. Izay indray dia sotroina mandritra ny 5 andro. Hitanao fa ampidina ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatanao ihany koa izany. Averiko poireau, haricot vert andrahoina miaraka ao anaty rano 2 litatra dia avela angotraka atao rano fisotro mandritra ny tontolo andro dia sotroina mandritra ny 5 andro fa ampidina ny tahan'ny siramamy ao amin'ny vatana izay. Misy safidy 7 izany no azonao tanterahina raha tratry ny diabeta ianao. Tsy ahivoko anao izay ny hodina tsaramaso, ny haricot vert, poireau, vodina tongolo maitso andrahoina miaraka, ny ravina pibasy sy rano, ny poireau mahaleo tena, ny pastèque sy ny poara, ny poireau sy ny haricot vert ary ny ravina poara. Andramo fa mahasoa anao izany. Afaka misafidy ianao izay zavatra misy eo ampelantanana. Ny fanentananay dia izao, raha sanatria mitranga ny aretina diabeta dia manasanao ampiatra ny resaka noenona mba hasoa ny fahasalamanao. Dia izay ary ny fanaovantsika veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Zohanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana arena ny fahasalamako anao. Ry lahy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika. Mandrapitafa tompoko. Heritage Singers. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore.
What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. The Voice of Hope. There'll be no sorrows there, and no more burdens to bear, no more sickness and no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementan'ny sekoly sabata. Mirary anao salama ary mirary anao finaritra izay, dia manonona ihany koa ny fiadanan'ny tompo amin'ny ankohonanao. Dia misaotra no zo safidy noraisinao izao hiary anatra ny soratra masina aminay. Mamerina ny fo amin'ny andro farany, mamerina ny fo amin'ny andro farany. Amin'ny maha kristianina antsika dia hitantsika fa isika no manatanteraka ny andraikitry Jaona mpanao batisa. Inona moa no andraikitry Jaona mpanao batisa? Hanambara ny fiavian'i Jesosy voalohany ka hitarika ny olona hiala amin'ny fahotana sy hanova ny fiainany. Isika kosa amin'izao fotoana izao, amin'ny maha kristianina miandry ny fiavian'i Kristy fandroany, dia mahita fa manao io asa io ihany saingy ho amin'ny fiavian'i Kristy fandroany kosa. Toy izao ny voalaza momba ny Jaona mpanao batisa ao amin'ny Luka 1:7-12. Luka 1:7-12. Ary izy andeha eo alohany amin'ny fanasy ny herin'ny Elia mba hambody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoho amin'ny fahendren'ny marina, hamboatra firenena voahomana ho an'ny tompo. Dia inona izany no iraka nampiandrakitin'Andriamanitra ny fiangonantsika?
ary nampendreketina antsika amin'ny maha-isan'ny fiangonana antsika ny koa. Mamerina ny foniny zanany aminy ary mamerina ny foniny zanany amin'ny samizy ny raintsika izay any an-danitra. Ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny azofijaliana no mahatonga io fiovana ao am-pon'ny olona io mba ho tena zava-misy. Mitalao ny fianakaviana mba hino io vaovao mahafinaritra io ny afatra nentiny Eli. Mitalao ny olona koa izy mba hamelan'Andriamanitra hameno azy ireo, dia mitalao amin'ny olona ihany koa izy hamelan'Andriamanitra hameno azy ireo amin'ny fahasoavany. Tena ilain'izao tontolo izao mafy mihitsy ny mahita fanehoana fikarakarana tsy misy fitiavan-tena sy fanoratena maharitra ary fanokana tena amin'Andriamanitra tsy miovaova. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka ny anolotra izany ohatra izany ny fianakaviana kristianina tsirairay. Tsy maintsy tsaroantsika koa nefa fa natao ho antsika koa ilay afatra ho an'izao tontolo izao. Ilaintsika noho izany ny mamela ny fahamarinana sy ny fitiavan'Andriamanitra hitoetra ao am-pontsika. Raha tsy eo izany dia tsy hanan-kery izarana ny hafa ny amin'ny hafa isika. Azontsika tao ny mampita toriteny tsara indrindra saingy tsy ampy izany. Ilain'izao tontolo izao mihitsy ny mahita fa nampody ny fontsika amin'ny tompo isika ary nampody ny fon'ny ankonantsika amin'ny tompo koa isika. Ilainy koa ny mahita ny fibebahana sy ny fitiavana ary ny fanolorantena torointsika. Nanova ny fiainan'olona Jaona satria nanova ny fiainany ny herin'Andriamanitra ka ny ainany izay nitoriany. Afaka manao izay nataon'ny Jaona isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra, saingy rehefa vonina ny ara-miasa amin'Andriamanitra ihany izay vao azo tanterahana izany. Noho ny amin'i Jesosy dia isan'ny fianakaviana any an-danitra isika ankehitriny. Koa na ankonana misy olona iray na roa isika dia antsoina mba ho vavolombelon'ilay Andriamanitra tompontsika. Ary na manao ahoana alehibe ny ankonantsika dia tsy misy zavatra mampahombo ny fijoroana vavolombelona ataontsika mihoatra noho ny fanehoana ny toetry ny ankonana iray noho ny herin'ny filazantsara. Inona ary no azonao atao mba hanehoana amin'ny olona manodidina anao fa verinao atokantranonao Jesosy Kristy? Milaza amintsika Jesosy hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Tanteraka izany rehefa mandray ny fahazavana avy aminy izy ilay tena fahazavana isika. Ankatao isan'andro ny fahazavan'Andriamanitra hanova fo ny mambara tsirairay dia ankatao aminy ny hery sy ny fahendrena ahafahanareo manao fa tena tia sy mihevitra ireo mpiarabelona aminy ianareo. Rehefa afaka isika. Rainezany an-danitro, misaotra noho ny afatrao, misaotra noho ny teninao. Ovay ny foniny tsirairay avy ato an-tokantrano. Tario ahalala izay mety atao amin'ireo mpiarabelona ihany koa izay. Aoka ny fitiavanao, aoka ny fahazavana avy aminao no hanova ny tsirairay avy aminay. Mba ho tena vavolombelonao tokoa. Na izay isam-batan'olona na ny tokantranonay. Vavolombelon'ny fahasoavana manova sy mamonjy. Dia misaotra anao mamaly izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.